Raha tsy mivaly efa nanapa-kevitra ny tambabe zany fa mety hiroso amin'ny fitokonana ny mpiasan-jirama. Tsy manaiky ny fananganana ny Jirama SA nalaina tamin'ny lalàna 2014-014. Tsy manaiky ny amadiana ny orinasa Jirama ho société commerciale na orinasa mitady tombom-barotra, fa kosa ny orinasa jiro sy rano malagasy dia tokony hijanona hikarakara ny vahoaka malagasy, tsy mitady tombony fa manodina ny tenany, afaka mikarakara ny tenany sy ny vahoaka malagasy. Ny Jirama maheriny 3 arivo manerana ny nosy no nanao ny fionam-be zany ho an'ny andron'ny omaly. Isan'ny fitakian'izy ireo ny ampitsarana ilay statut vaovao zay resaka société anonyme moa zany ny noraisin'ny fanjakana iny. Takian'izy ireo ny ampitsarana izany, tsy misy atakandro no izany hitan'izy ireo fa tsy vahaolana, tsy hitondra fanatsarana ho an'ny orinasa Jirama, fa ihany koa mahatsapa ireo mpiasa ireo mpiasan'ny Jirama ao anatin'ity tambaben'ny mpiasan'ny Jirama ity, fa izy ireo hatrany no tratra farany ifatrarany rihatra manoloana ny resaka fatapahany herinaratra sy ty olan'ny rano ity, tonga amin'ilay firesakitsika eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehana aza mba mpiasan'ny Jirama eny anivon'ny fiarahamonina eny mipetraka tondrony zalam-bolitra. Hoy iny zany ny mpanapaka compteur sy ny mpanapaka jiro sy rano matetika ao, dia zany no isan'ny joroana izy ireo hoe izahay ny tratra farany, izahay no maloto, nefa ianareo mpitondra, ianareo amin'ny fahefana mpanantanteraka no tsy mahay mitondra ny vahaolana, tsy mahita vahaolana maharitra amin'izay orinasa Jirama izay. Araka izany dia miantso ny andrajoelina ny tambaben'ny mpiasan'ny Jirama zany ifampidinika amin'izy ireo manoloana ny izao endrika famitehana ny orinasa Jirama izao. Io no ameloman'izy ireo ny vady aman-janany ka rariny ireo mpiasa raha sarotiny amin'izany famitehana ny orinasany izany, tahakantsika rehetra ihany eo amin'ny sehatra misy atsika, amin'ny orinasa misy atsika, ka raha pitehana dia mahatsiaro sarotiny ihany, ka mahatonga an'izay fandraisana andraikitra, fanairana, fandoda-tabatra izay. Zay zany nahatonga an'ireto mpiasan'ny Jirama ireto, satria andrajely zany moa raha antsika malala fa tamin'ny taona 2017-2024 tokony efa nirosoana ohatra ny fanasoniavana ny volobe saofika ahafahana hoe mitondra vahaolana amin'izay resaka herinaratra izay, fa taty amin'ny taona 2024 zany vao nosoniavana tao anatin'izay. Isan'ny navotran'ireo mpiasa ihany koa amin'ny tsy fetezana misy ankehitriny ny tranga Aotoliara izay miteraka hoe mpiasan'ny Jirama maro no mety tsy ho anasa, mpiasan'ny Jirama maro no anatin'ny fasahiranana ao anatin'izay, ka hitakian'izy ireo ihany koa ny amin'ny hoe ahoana marina ity tale jeneraly Jirama ity ve manana ny fahaiza manao, fa ilay fitondram-panjakana no mitsabatsabaka ao anatin'izay fomba fitantaran'izay, ka tsy afaka mampiseho izay fahaiza manaon'izay tokoa ilay tale jeneraly, sa ilay tale jeneraly mihitsy no manao ahoana ny resaka fahaiza manaony ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Io teterana Jirama ity dia raha natsikaritra isika hatramin'ny taona 2024 ohatra, raha eo fotsiny raisitsika ny taona 2020-2024 teny amin'ny kianjany 13 Mey teny, dia nisy an'izany sendikany mpiasan'ny Jirama zany isan'ny niteraka sy nanamafy ny hetsika nisy teto amin'ny tany sy ny firenena zany amin'ny fanohanana ny resaka hetsika sy tolona maro samihafa, ary io mafapana ity raharaha Jirama ity. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay mijoro izy ireo feno ny kapoka zany ao anatin'izay 3 arivo no tonga teny mandro seza teny ho an'ny omaly, fa maro ny fidirana mivantana avy amin'ireo mpiasa manerana ny nosy, zany mpiasan'ny Jirama manerana ny nosy, ary ny ombonan'izy ireo dia hoe iray isika, iray ny mpiasan'ny Jirama, miaro ny tombontsoan'ny orinasa Jirama, ary naverimberina izy ireo moa tao anatin'izay ny amin'ny hoe ity
tolona ataona ity hetsika ataona ity fitakiana ataona ity dia fitakiana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy no misitraka izay herinaratra izay rehefa ara-dalàna ny herinaratra ara-dalàna ny rano ny vahoaka malagasy no mahazo ny tombontsoa ao anatin'izay ka zay no antony anaovany zareo an'izay hetsika izay mbola tsy fitokonana ray zavatra misy fa efa mivonina amin'izay izy ireo raha ny nambara omaly ny amin'ny hoe rehefa manao be marina ny fitondram-panjakana dia irosoana izay etsika fanairana izay satria aloalika ny ranombary eo anivon'ny orinasa Jirama raha ny fiarsarana no nieritreretina rehefa hoe niala ny solosolo ny minisitra teo anivon'izany ministeran'ny angovo sy ny akoranafy zany dia tsy izay no nitranga fa vaomay ny apotika ilay orinasa raha fanatsarana no nieritreretina tamin'ny hoe nisoloana ny tale jeneraly ny Jirama nisorona tamin'ny toerany ka nametrahana tale jeneraly mpisolo toerana aloha nandritra ny taona maro mba nieritreretiny rehetra zany tao anatin'izay ny amin'ny hoe mba ho olona tena avanana manana ny maizy azy ary mahay hitondra ny vahaolana eo anivon'izany orinasa Jirama zany zay tale jeneraly ho avy eo nefa tsy izay no nitranga fa io rahantsika mahita io ny zavatra misy raha tsy akitsika tato anatin'ny enim-bolana farany tamin'ity taona 2024 ity fitokonana tsy fitokonana ireo vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny tsy fisitrahana rano zany tao anatin'izay ary ty olany ity nitraotsika ny resaka fitavozavozana ny amin'ny resaka sahofika sy volobe hoe fa tokony ny soniavina tany amin'ny taona 2024 fa isan'ny namotika ty orinasa ity ihany koa akoatra ny ao amin'izay resaka tsy fahaiza mitantana izay le amin'le hoe tale jeneraly mpisolo toerana no apetraka eo mandritra ny fotoana maharitra dia maharitra iarahana malala zany tale jeneraly mpisolo toerana zany fa matoa izy zany tsy tena tale jeneraly fa mbola mpisolo toerana dia tsy afaka mitondra fanapahan-kevitra ho fanatsarana n'izay orinasa izay fa fampandehanan-draharaha no azony atao ao anatin'izay amin'ny mampisolo toerana azy ao anatin'izany anefa orinasa zay manodina vola mivezivezena vola amina miliara zany orinasa Jirama izany mamoaka vola amina miliara ihany koa amin'ny resaka solika sy ny maro samihafa tokony isy fanatsarana nentina na tokony isy fanapahan-kevitra ny raisina tao anatin'izany orinasa Jirama zany dia tamin'ireny fotoana ireny saingy tale jeneraly mpisolo toerana ka izay tian'ny minisitra izay tian'ny filoham-pirenena sy izay tian'ireo manan-katao sy sakaiza ny fitondram-panjakana zany no natao tao anatin'izay rehetrarehetra izay satria eo inona monko tale jeneraly mpisolo toerana no eo dia nanao ny tantely afa-drakotra rehetra tao anatin'izany orinasa Jirama zany naka vola izay te haka vola manao ity zavatra ity vidiana izay te hanao an'izany mananona tsy ny groupe dia ry groupe ry vidiana ny ary ataovy an'izao ny ary ataovy an'izao dia manaraka ilay tale jeneraly mpisolo toerana satria tsy afaka manapa-kevitra tsy afaka hiteny mihitsy hoe non tsy mety zany na ny ohatran'izay dia nitonga indray ny tale jeneraly vaovao taty aoriana ilay israeliana rahantsika malala io ny amin'ny hoe ireny moa niteraka any any amin'ny avy any Israely tondra fahagagana mihitsy zany fa io rahantsika mahita io satria ilay orinasa efa tena latsaka ankaterena loatra tao anatin'izay rehetrarehetra izay ka na inona fahaiza manao dia tsy ho vita tsy pahay fahagagana ireny na manam-pahaizana azy fa ihany koa ilay tanana zatra mitsotra avy amin'ny fahefana-panatanteraka sy ny akamakamany ny amin'ny fitsabatsabahana ny amin'ny fanomezana tsenam-bary-panjakana amin'ny fomba tsy mazavazava ny amin'ny tery vaimanta maro samihafa dia isan'ny tsy hafahany zany tale jeneraly zany mikofoka ihany koa tsy hoe miaro azy tsika eto ao anatin'izay fa eo tsika miteny ihany koa ny amin'ny hoe kinaninona koa ary ilay tale jeneraly rehefa hita fa tsy afaka hitondra vahaolana maninona no mandoto dosie ao anivon'izany orinasa Jirama zany rehefa hoe tsy afaka hitondra ilay tena expérience nananana ny taonany maro tsy afaka piatra ilay tena fahaiza manao tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa matoa mbola mijanona ao anatin'izay dia ao raha ihany koa ve fanontaniana izay apetratsika izay dia andrasana io zany no toy an'ity orinasa Jirama ity ny amin'ny hoe inona no
ho ataon'ireo mpiasa raha manao be marenina ilay mpitondra anatin'ny tambazotra-tserasera maro samihafa any moa dia efa mandeha ny famonoanafo maro samihafa dia tena ataony fomba rehetra tsy ina moa zany anodonana an'izay hoe tsy resaka fitakiana zany ny teny fa fivorian'ny mpiasa fotsiny zay ny zavatra nisy teny nisy olona voakaraha matatsy nisy an'izao taroa zay no ezahana voizina any ambadika any amin'izao hoe famonoanafo an'izay etsika nataon'ny tambabe ny mpiasan'ny jirama omaly izay ao anatin'izay ihany koa isan'ny andrasantsika zany ny amin'ny hoe inona ilay vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana io zao zany manaitra ny eo anivon'ny mpiasan'ny jirama ary nanome toky ary nylaza fa ny amin'ny hoe tsy hitaza-potsiny eo anatrehan'izao famitahana ny vahoaka malagasy zao eo anatrehan'izay famitehana ny orinasan'izy ireo izay orinasa jirama sy ny resaka herinaratra moa izay fantatsika fa efa maro raha ny fampanantenana tao anatin'ity fitondrana rajoelina ity raha tsika malala ny resaka 400 mégawatt na mpanantenaina tamin'ny taona 2012 ny amin'ny hoe ampitomboana avy ny tondra 400 mégawatt tsika ho an'izany orinasa jirama izany teo ihany koa ny amin'ny hoe ametraka 5 mégawatt isaky ny riny voaparitany dia teo ihany koa zany hoe 50 mégawatt avy amin'ny orinasa vokatry ny fiara-miasa amin'ny Émirats Arabes Unis zany tatoato indray moa zany tsy tanteraka ny 400 mégawatt na mpanantenaina dia aty amin'ny deuxième mandat aty dia milaza fa hoe anao 100 mégawatt isa-taona ny fitondrana zany hoe raha manisitsika eo amin'ny 3 taona eo tonga ny 2024 zany hoe tsy tratra ilay 400 mégawatt na mpanantenaina manda roa nefa no nomena azy no tao anatin'izay rehetrarehetra izay ary toy ny fampanantenana 100 mégawatt isan-taona itony ihany koa mbola baraingo satria raha ny fampanantenana nataony any rajoely zany tompoko lahy sy tompoko vavy dia maro anisa tokoa tao anatin'izay resaka herinaratra izay fa io sika mbola miara-miaina eto mbola miaraka miaina ao anatin'izay aizina izay ny orinasa izay manana ny fahefana amin'ny resaka groupe électrogène moa zany na nivondrona mpiara-herinaratra dia tena nampitombo ny fandaniana ary amin'izao fotoana izao ary ny tena loza ihany koa sy ny zavatra misy dia ilay tsy fisina solika eny anivon'ireny mpanjara solika ireny ho an'ny eto Antananarivo tobin-tsolika maro no tsy manana solika amin'izao fotoana izao tato anatin'ny 3-4 andro moa izy io no tena niamafy tao anatin'izay rehetra izay ho an'izay tobin-tsolika mba manana kely dia filaharam-be no hita ao anatin'izany rehetra izany zany hoe ilay jiro efa ho tapaka tsy tapaka lava ilay herinaratra ny solika ampiodinana an'izany groupe électrogène ho an'izay orinasa na ny raisitsika ny ohatra hoe na hôpitaly mety tsy miankina na toeram-pitsaboana tsy miankina sy ny sisa izay hoe ain'olona no lalovina ao anatin'izay ain'olona no tsaboana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka raha tahiny zany ty resaka solika ity ihany koa tsy voava satria raha ny fantatra dia misy tsy fahafaliana zany tsy faly ireo mpitatitra solika misy teboka maro tsy fanarahana ao anatin'izay resaka fitaterana solika izay ny lalana ratsy sy ny sisa ka mahatonga an'io endrika fikorotanana eo amin'ny famatsiana solika io ny fanjakana moa eo anatrehan'izay dia milaza ny amin'ny hoe solika nitahiry-solika ampy ka tsy an'ilay olana fa ilay solika mitoby amina toerana iray zany fa tsy tonga eny amin'ilay mpanjara ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hoy isika ny amin'ny hoe mafapana ny toedraraha izay no mahafehan'izay rehetrarehetra izay mafapana ny toedraraha io ny mpiasan'ny jirama tambabe ny jirama fa nivoaka tamin'ny fahanginany io ihany koa ny solika izay
samy resaka andavanandrom-piaina ny vahoaka malagasy fa anatin'ny fahasahiranana miseho ny resaka tsy fahafehezana intsony an'ilay fitantanana ny firenena, miseho ny endrika goragora samy hafatra amin'izay ary manomboka mijinjany nafafy ny ilay fanjakana ankehitriny rehefa hoe tsy nahay an'izay ny tantana izay dia manomboka mitrotra ny atsy, mihetsika ny roa, mampiakapeo ny atsy ao anatin'izay rehetra izay ary ny mampalahelo moa ao anatin'izay dia ilay vahoaka malagasy hatrany no mijinja ny vokany amin'itony resaka tsy fahaiza mitantany ny Gaiandry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy itony. Ka ilay vahoaka malagasy efa resy ve ao anatin'izay izay ny fanontaniana apetratsika ihany koa ny amin'ny hoe variana mitady ny hoanina androany ihany koa ve, ka tsy mahavita intsony an'ilay manao ny hitna moa zany mandoda tabatra toy ny tany alohany amin'ny hoe efa nisy ny resaka fampitahana hoe raha tany amin'ny firenena tatsy zao zavatra zao, raha tamin'ny firenena taroa efa tsy ohatr' izao ilay vahoaka fa efa nidina an-dalambe ny any amin'ny firenena sasany herinaratra tapaka mandritrina ora maromaro dia efa midina an-dalambe ny olona, mitrotra ny olona ao anatin'izay. Resaka ronono ohatra ny tamina firenena iray, ny amin'ny ny vidin'ny ronono mitotongana be dia ina ny ataon'ny fanjakana, mitokona ireo mpiompiomby vavy be ronono ao anatin'izay midina an-dalambe manary ny ronono eny amin'ny arabe manono ny tsy fahafaliana. Zany nataon'ny olona any ampitan-dranomasina ny falahiantsika, ny vahoakantsika eo ilay manararoatra n'ilay hoe endry ilay vahoaka malagasy, fa eo ihany koa no mahita ny amin'ny hoe efa reraka ilay vahoaka malagasy eo anatrehan'ny toe-java-misy satria ny eto amintsika dia izany herinaratra no resahako teo dia nisolika fa raha ho tany saina eto dia tapitra eto ny amin'ny 12 ora atoandro ny amin'ny hoe inona avy no fijaliana iaina ny vahoaka malagasy, fa tsy hitanisan'izay isika fa raha ireo teboka roa ireo toy ny resaka fanampozinana ara-tsakafo firy andro lazaina fanalefany ampitan-dranomasina fa hatramin'ny androany tsy fantatra hoe inona ilay singa nitarika n'ilay fanampozinana ara-tsakafo, tsy hita mazava ao anatin'izay. Ny serasera mandeha ny amin'ny tsy menaka, manao serasera ny atsy amin'ny tompony andraikitra ny reny mpamokatra menaka ireny amin'ny menaka anay voara-maso, ny eo anivon'ny fanjakana tsy hita mazava, toa mifanipaka ny lazain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny serasera sy ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra. Zany rehetra zany endrika asa ny sakafo zany itiresantsika zany, zany no mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny efa tsy mihinana efa mampalahelo ny hoe misakafo ambany fotra, ny mihinana indray mihinana fa mitebiteby fa saode nefa sakafo hiditra any am-bava, fahasalamana hery sy tanjaka no irariana amin'izany fa ihany betsaka ao anatin'izay vahoaka malagasy zay rehefa isakafo andeha hamonjy fanasana ny amin'ny hoe didipotra ny rakoto atsy soratra sy vodiondry ny anina roa mariazy ny anina ry communion ny anina atsy, zany rehetra zany dia mampitebiteby ny vahoaka malagasy hoe andeha hamonjy lanonana ka saosanatry saola ka lasa hoe alao ny anay vary sy loka ihany, alao zay tsy isakafo fa any am-piangonana dia ody sy ny sisa. Zany no zavatra misy ka hoe ararotina ve ilay fahalemen'ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay, fa ny eny anivon'ny anteny meram-pirenena ihany koa ny resaka teo ny resaka mpiasan'ny jirama, fa ny eny anivon'ny anteny meram-pirenena ihany koa mafapana amin'izao fotoana izao tompoko lahy sy tompoko vavy, satria ny IRD moa zany no hoe maro anisa fa misy ihany koa ny solombavam-bahoaka tsy miankina eny izay hoe lasa nilomany tao anatin'izay hoe re tsy lany tamin'ny tsy miankina fa nandeha tany amin'ny orange izy tao ao, efa manomboka tonga saina tonga tao anatin'izao toetra raha zao ny amin'ny hoe tena efa tsy rariny koa sy fa ny vola eo ihany, ny tambitamby eo ihany sy ny sisa, fa manomboka miresadresaka sy mitafatafa amin'ny aty amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny fanoherana, ny eo amin'ny fanoherana ihany koa anatin'izay dia efa miteny ny amin'ny hoe tena tsy izy trony zao, zany rehetra zany no toe-java-misy ankehitriny ao anatin'izay toe-java-misy izay
fehiny raha fitiany ireo dia hiditra amin'ny fanomezana sehatra ny mpiaino isika dia mafana ny toetra rà ary mafapana ny toetra rà ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny teleferika tsy loha miantona ihany koa aloha zany mazao izy zao taloha izy le nampidirina tary eto anatin'ny parkina sy ny garage ny tarifa zao izy antokantona eny amin'ny mandeha amin'iny akoron-drano iny ianao ohatrany mandatsa n'le vahoaka malagasy zany le izy ry afatra marsial ao anatin'izany io ny teleferika io le trosatsika io dia io le izy fa tsy mandeha ao anatin'izay zany rehetra izany ny resaka train urbain moa tsy lazaintsika tsony ny ao anatin'izay zany rehetra zany no mitatao mahazo ny vahoaka malagasy ny amin'ny any amin'ny tsombivonto no manaintaina amin'ny fomba fiasan'ilay fitondrana rajoelina ka dia ahoana ary dia ahoana ny fandehany eo anatrehan'izany rehetra izany iroso amin'ny famakina ny sms aloha isika dia avy eo any mesehatra anareo mpiaina ao anatin'izay toe-java misy eto amin'ny firenena izay